Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko 13. Ry malala, ity ny epistily faharoa soratako ho anareo ankehitriny. Koa izy roa dia samy entoka amin'ny fo fahatsiarovana ao aminareo, amin'ny fisainana mazava mba hahatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina taloha sy ny didin'ny Tompo sady mpamonjy izay noentin'ny apôstôly nirahina ho aty aminareo. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy haniratsira, mandeha araka ny filany ka milaza hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, fadr'izay nodin'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa miniho jambo ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady tamin'ny alalan'ny rano no nampivondrona azy tamin'ny tenin'Andriamanitra, ary rano nanafitra koa no nandravana izao rehetra izao. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia voataherin'izany teny izany ho amin'ny afo, amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray aloha izao no aoka tsy ho adininareo. Ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona dia toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela amin'ny teny fikasany, arak'izay lazainy sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firemoremoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho may avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia tokony hanao ahoana moa ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra, ka manantena sady manafaingana ny fiaviany andron'Andriamanitra izay andevina ny lanitra amin'ny afo ary andoro sy ampiepy ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ary ny fahari-pon'ny Tompontsika dia ekeo ho famonjena, tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malala antsika taminareo koa, araka ny fahendrena nomena azy. Izany koa no ataony ao amin'ny epistiliny rehetra izay ilazany izany zavatra izany. Amin'ireny dia misy zavatra sarotantarina izay havelon'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremo, fandrao ho voataona ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo, ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo, fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalanan'i Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy antsika. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen.